Ny voninahitra dia ho atolotritsika aman'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay tompony zavatra rehetra sy mpandahatra ny zavatra rehetra. Tonga ao anatin'izao fotoana fampahirezana izao isika koa alohan'ny andraisantsika ny fampahirezana avy amin'ny teniny dia andehantsika hivavaka. Ry ray masina tsara indrindra any an-danitro, Andriamanitra lehibe sy masina indrindra ianao. Andriamanitry ny fitiavana, Andriamanitry ny famonjenana ihany koa. Misaotra anao izahay noho ny fanomezanao anay tombonandro, tombotsoan'ny fiainana, ary dia mihoatra lavitra noho izany ny famindrapo sy ny teninao masina. Koa raha handray izany zay Jesosy eo, dia aoka ny fanahinao masina hiasa aty anatinay ary hitondra famelomelomana ho anay ny teninao. Tononona ny ratsionao Jesosy zany mivavaka izany. Amen. Ny fampahirezana ho antsika androany dia arak'izay voasoratry ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokin'ny Rômanina toko 5, Rômanina toko 5 ary ny 19 hatramin'ny 20 ihany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany teny izany. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araky ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy, ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Ao anatin'izany teny izany dia ahitantsika ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary koa ny amintsika etsy an-taniny. Andeha ho jerentsika ny amintsika aloha, ny amintsika olombelona. Ao amintsika ve ny fitiavana an'Andriamanitra? Ao amintsika ve ny fanekena ny antso ataon'Andriamanitra? Fa rehefa ao amintsika ny fanekena ny antsony, ao amintsika ny fitiavana, dia mipoitra sy miseho ary manaiky fa fahasoavana ho antsika izany rehetrarehetra izany. Ary izay indrindra no apetrak'ilay 19 manao hoe: ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Zany hoe reo tontolon'ny fiainantsika, reo tontolo zay misy eo amin'ny lafim-piainana na inona dia miara-miasa avokoa izy reny mba hahasoa antsika, na lafin'ny ara-panahy, na ny lafin'ny ara-pinoana, na ny lafin'ny ara-batana, ara-pahasalamana, ny lafin'ny ara-tsaina, ny fahalalana sy ny fanabeazana, ny fitaizana, ny ara-tsôsialy, ny fifandraisana amin'ny mpiara-belona, ny zava-mitranga eo amintsika, na ny aretina, na ny tsy fisiana, de manjary miara-miasa avokoa hahasoa antsika ireny. Ny anontaniana amintsika dia hoe manana fitiavana an'Andriamanitra va isika, sa tsy ao amintsika ny fombon-tempo mankasitraka izay ataon'Andriamanitra? Raha raisitsika ohatra ny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama, dia nanana ny maha-izy azy i Abrahama teo tera izay rainy, kanefa nantsoin'Andriamanitra izy hiala ny taniny, hiala ny havany ho any amin'ny toerana izay tsy fantany, ary dia notononon'Andriamanitra taminy ny teny fikasana fa izy ho fitahiana ny firenena rehetra, satria
tian'Andriamanitra i Abrahama, de niara-niasa avokoa ny zavatra rehetra hahasoany Abrahama. De tahaka an'izany ihany koa reo patriarika nandimby azy rehetra, i Jakôba Isaka zanany, nanana izany fitiavana izany izy. Jakôba nanana izany fitiavana an'Andriamanitra izany izy. Lay patriarika taloha nisehon'ny safi-drano aza de i Jôba de tena nahita manokana mihitsy fa hoe niara-niasa ny zavatra rehetra hahatonga fitahiana. Eritrereto fotsiny anie ny fahoriana nahazo an'i Jôba ary izany nga no nahatonga ity ry vadiny Jôba ity nahateniteny foana ka nanao hoe aoka ianao hiala amin'Andriamanitra ka ho faty, satria raha tansaina reo zavatra nahazo an'i Jôba de tena mafy tokoa. Ripaka avokoa ny zanany, tsy nisy tam'reo nateraky ny kibony fa maty avokoa izy folo, maty avokoa ny mpanompony, ray sisany velona, nitondra fitarainana, nitondra ny zava-nisy, ny biby fiompiny levon'ny afo, ny tanànany levon'ny afo, ny sakaizany efatra samy nitondra fandatsana sy fampahoriana tao am' Jôba. Ireto namana de nanitsikidika fa raha olo-marina ianao dia tsy ohatran'zao, kanefa dia Andriamanitra mihitsy no miteny hoe efa nandinika an'i Jôba va ianao ry Satana, fa tsy misy lehilahy tahaka azy eny ambonin'ny tany, ry havana. Aoka ianao ho tia an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Rehefa mipetraka tsara io fitiavana an'Andriamanitra io de miara-miasa hahasoa ny zavatra rehetra. Tahaka izany ihany koa reo olona zay voasoratra, Elia, rehefa tonga ny fotoan'andro dia nahatanteraka ny iraka zay nampanaovina azy izy, dia nandresy lay fiaikana be teo amin'ny tendrombohitra Karmela, dia reo mpaminany bala sy mpisoron'ny bala dia novonoina avokoa. Iahaba anefa dia nanao tatra tany am' Jezebela ary Jezebela nanao teny mahery vaika ny hifofony ain'i Elia de lasa nandeha nandositra izy, ry havana. Aoka anana fitiavana an'Andriamanitra ianao, fa rehefa manana fitiavana an'Andriamanitra ianao, na inona sedra dia miara-miasa avokoa ny zavatra rehetra hahasoa antsika tsirairay avy. Andeha indray tsika hijery lay toetran'Andriamanitra etsy ankilany. Inona avy no ataon'Andriamanitra ho an'ireo tia azy, ho an'ireo manaiky ny fikarakarana, ary eo anatrehantsika mantsy a dia miafina amintsika ny Mahandriamanitra, miafina amintsika ary tsy takatry ny saintsika hoe manao ahoana izany falebiazan'Andriamanitra izany. Fa eto am'ty andininy ity dia misy toetra efatra zay tian'Andriamanitra hikarakarana hanasoavana antsika. Voalohany, io toetra io dia la hoe fiantsoana, na dia rendriky ny fahotana sy ny tsy famendrena ary sika,
dia antson'Andriamanitra ao am' Kristy ho zanany isika. Nantsoin'Andriamanitra ka tahaka ny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama no antsoin'Andriamanitra anao ihany koa ankehitriny. Tahaka ny antsoin'Andriamanitra ny Jeremia no antsoin'Andriamanitra anao ihany koa ankehitriny. Raha niantso an'i Mosesy izy de niantso anao ihany koa ankehitriny. Izay no asa mahafaly voalohany ataon'Andriamanitra araky ny andininy fahavalo amby folo. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa zay tia an'Andriamanitra de izay voaantso araky ny fikasany rahateo. Antsoin'Andriamanitra isika ho tafita ao anatin'lay ankonana masina koa de ekeo re ny antson'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa dia lay fisedranantsika, lay zavatra miara-miasa eo amintsika de mahatonga antsika hitovy endrika am' Jesosy. Azafady a, le zavatra faharoa dia fanendrena satria zay fantany rahateo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany. Notendreny Jesosy tsika, volavolain'Andriamanitra isika hitovy endrika am' Jesosy. Zavatra ngeza be zay. Rehefa misy olona manaiky ny antsony a, dia tendreny, amboariny ho tonga kanto, asa tsara omem-boninahitra. Zay lay asa faharoa zay ataon'Andriamanitra ho antsika de ny fanendrena. Tahaka ny hoe zava-maneno, instrument musical manokana isika, ka rehefa Jesosy no mitendry atsika de mamoaka feo kanto sy mirindra mamelombelona isika. Koa manasa anao ny lanitra mba hanekenao izany asa fanendrena izany. Ny asa fahatelo zay ataon'Andriamanitra antsika dia ny fanamarinana araky ny andininy fahatelopolo. Ary zay notendreny no nantsony koa, ary zay nantsony no hamarinina. Zany hoe rehefa miroso eny atrian'ny fitsarana ny anarantsika, ary rehefa nantsony isika de nitendreny de no hamarinina. Zany hoe atody Kristy atsika no hamindrapo, tononon'Andriamanitra ho antsika ny famelan-keloka, ary dia Jesosy no miantsofoka izany heloka izany, ary de manjary afaka amin'ny fanameloana isika fa mahazo ny fanamarinana. Ary ny farany, lay fahaefatra, ary rehefa no hamarininy no nomeny voninahitra. Zany hoe sitrak'Andriamanitra ny hamindra antsika eto amin'ity fanjakam-pahasoavana ity ho any amin'ny fiainana mandrakizay, alaovalo mandrakizay. Asa efatra lehibe no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de ny fiantsonantsika, ny fanendrenantsika, ny fanamarinana antsika ary ny fanomezam-boninahitra antsika. Matetika tsika de maniry ity farany ity ho lasa voalohany, fa ny farany de ny fanomezam-boninahitra, ary ny fanomezam-boninahitra de eo amin'ny fotoana zay hevian'i Jesosy Kristy no hanomezana voninahitra. Ny fiantsoana de eo am'zao fotoana izao indrindra, ary ny fanamarinana de amin'ny fotoana izay ekentsika heloka. Rehefa tonga ny fotoana hibaboantsika ny helokontsika de manamarina Andriamanitra ao amin'ny lay fitoerana manokana eo an-tanakavanan'Andriamanitra, ao am'lay tabernakely zay nataon'izy Tompo no anaovany izany fanamarinana izany. Koa ankehitriny dia miantso anao ny lanitra mba hanaiky reo zavatra efatra mahafinaritra ataon'ny lanitra ho antsika, de ny fiantsoana. Koa aza manome lamosina azy e, aza manapitsofina ny amin'ny antsony e, aza modinao tsy fantatra,
izany fiantson'Andriamanitra izany. Ary aza akifika ny tanany zay manendry anao, aza akifika ny tanany zay mitondra fikolokoloana sy fanamboarana, fantsiana ny fiainanao, ary mety ho fandratsanana koa re aza no ataony eo amin'ny fiainanao mba hahatonga anao hamoa bebe kokoa. Ary rehefa tonga eo aminao ny fanahy, ny fiekekeloka sy ny fibebahana dia hamarinina ianao, ka rehefa ho avy Jesosy Kristy dia omeny voninahitra ianao. Koa ekeo ny hanana fitiavana an'Andriamanitra mba azahoanao zany tombotsoa efatra aloha avy amin'ny filazantsara an'Andriamanitra izany. Tompony hitahantsika rehetra, andehantsika hivavaka. Misaotra anao zay tompo tsara indrindra any an-danitro noho ny nanomezanao anay izao fotoana izao, zay nandraisanay sy nahafantaranay reo asa kanto zay tanterahanao eo amin'ny fiainanay. Mpanota izahay, tsy mendrika izahay, ary mpaniratsira ihany koa aza, kanefa dia antsoinao amin'ny fitiavanao, antsoinao mpiara-mandova ny fanjakana avy aminao. Misaotra Tompo malalo. Koa omeo anay Jesosy eo ny fanahy endry manaiky izany antso izany, tsy amin'ny lamosina fa anaiky kosa ny fanendrena, anaiky ny fanamboarana, ny fanefena ataonao aminay amin'ny alalan'ireo zavatra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainanay. Aoka koa izahay Tompo malalo, rehefa mipoitra izany fanendrena izany, de ahalala hiaiky ny fahadisoanay hifona aminao, hivalo sy hibebaka eo an-tongotrao. Jesosy eo, ampianaro izahay hitondra ny fahotanay sy ny tenanay ho eo aminao, mba hahazo izany fanamarinana avy aminao izany. Koa rehefa iseho am'ireo lanitra ianao Jesosy Kristy, ampiditra reo voavonjy eo amin'ny fanjakam-boninahitra, de ho isan'izay andray izany izahay, ary andre ny fiantsoana zay antsonao ny anaranay tsirairay avy. Tehirizo am'izany finoana izany zay Jesosy eo, fa tononona sy angatahana amin'ny anaratsoanao irery ihany ny vavaka. Amen.